androany zany ny Conseil national des femmes de Madagascar miaraka amin'ny PFOI na ny plateforme des femmes en politique de l'océan Indien izay soutenu par l'OIF et ampiofana ny vehivavy izay vonona ny botsaka ho fidina solombavam-bahoaka na olomben'ny tanàna amin'ny 2024 dia anatin'izy telo andro ho avy io dia misy zany ireo fiofanana isan-karazany toy ny fampahafantarana azy ireo ny lalàna mahakasika ny zany fifidianana izany eo koa ny andraikitry ny solombavam-bahoaka sy ny ben'ny tanàna eo koa ny fanamafisana azy ireo amin'ny resaka leadership sy ny fahatokisan-tena dia ny fizarana traikefa ihany koa ho an'ireo vehivavy izay efa mitazona izany andraikitry ny ben'ny tanàna sy ny solombavam-bahoaka teto amin'ny firenentsika izany izany hoe fifanakarazana ny tena betsaka ary tena hoe famborisehana azy ireo amin'izay tanjona tiany tratrarina izay mba tsy hiemotra fa hifanohana foana.